Manolotra ny arahaba tompoko. Misy faritra roa raha masakaiky ato amin'ny faritra masina misy atsika. Ny iray ato amin'ny alakan-dranon'ny Mozambika ary ny iray kosa ato avaratra atsinanana Madagasikara, izany hoe ato amin'ny ranomasimbe Indiana. Hita mazava kokoa ny fivoaran'izy io manomboka amin'ny fiantoan'ny herinandro na amin'ny fisasahan'ny herinandro. Menanao mentalany eny ihany moa ny vaovao mahakasika azy. Etsika ilan'izay dia hiamafy kokoa ny tsikony talio any amin'iny faritra avaratra andrefa ny Madagasikara iny. Vokatra izay indrindra dia saika mbola hisitraka orana hatrany aloha ny ankamaroany ny faritra maro eto Madagasikara, afa-tsy ny any amin'iny ilany andrefana sy atsimo andrefana ary atsimo nosiny ihany no omaina ny andro amin'ny akapobeny. Mety anatombo kokoa izay rotsakoran'izay any amin'ny tapany avaratry ny voatany sy any amin'iny manodidina ny samborano iny. Misy ny fampitandremana mahakasika ny mety fampetsahan'ny rotsakorana, mahazo fampitandremana amin'ny loko mena manakero amin'ny anio satria mety anodidina eo amin'ny 70 hatramin'ny 70 milimetatra ny tahan'ny rotsakorana ao anatin'ny 420 ora. Fampitandremana amin'ny loko mena noho izay fabetsahan'ny rotsakorana izay any amin'ny distrikan'ny Nosbe, Ambanja, Ambilobe, Mahevatanana, Tsaratanana, Andilamena ary Amparafaravola. Mahazo fampitandremana amin'ny loko maitso noho ny fisian'ilay fikorontanana ao avaratra atsinanana Madagasikara amin'ny alatsinainy ho avy izao dia mahazo fampitandremana amin'ny loko maitso noho ny fabetsahan'ny rotsakorana ihany koa ny any amin'ny faritra Nalanjorofo, Ambatsoa, ny distrikan'ny Antala ary Toamasina voalohany sy faharoa. Entanina mimponina amin'ireo toerana ireo hiomana amin'izay mety fabetsahan'ny rotsakorana izay. Entanina foana ihany koa mba hanaraka tsakany sandava ny toromarika omeny manam-pahefan'iny fotony hisoroana ny loza mety izy eo. Andao jerena amin'ny antsipriany ny vinany toetry ny androntsika ho amin'ny rahampitso maraina. Azo orana tandrifin-drahona ny any amin'ny faritra Sofia sy Boeny, andrahona mety arahana orana tandrifin-drahona ihany koa moa ny any amin'ny manodidina ny Betsiboka. Mety isy tandrifin-drahona ihany koa ny Voamaraina ny any amin'ny morotsiraka ny faritra Lanjorofo, Atsinanana, Vatovavy ary Fitovonana. Ny faritra hafa moa dia andrahona na andrahona mitsitokotoko. Raha ny tolakandro kosa indray dia saika omaina aloha ny any amin'iny ilany andrefana sy atsimo andrefana ary atsimon'ny Madagasikara iny. Ny faritra hafa kosa dia miandrandra orana tandrifin-drahona mety arahankotroka hatrany. Mety betsaka kokoa ny rotsakorana any amin'iny ilany atsinanany voatany ary any amin'ny ilany afovoany atsinanany Madagasikara iny. Raha ny vinan'ny maripana dia manodidina eo amin'ny 40 hatramin'ny 20 degré ho an'ny faritra anatiny, 20 hatramin'ny 430 degré morotsiraka atsinanana ary eo amin'ny 20 hatramin'ny 930 degré ho an'ny ilany andrefana. Any Toliara dia mafana tanteraka mihitsy ny andro satria mety hanangy amin'ny 930 degré izay maripana ambony indrindra izay. Ny vinany toetry ny andro amin'ny alatsinainy indray ary dia saika omaina aloha ny any amin'iny faritra atsimony Madagasikara iray manontolo iny. Ny faritra hafa kosa dia hita taratra eny foana ny orana tandrifin-drahona mety arahankotroka indraindray. Mety ho betsaka kokoa aty ao ny rotsakorana any amin'ny morotsiraka avaratra atsinanana sy afovoany atsinanany nosy iny. Raha mahakasika ny maripana tsy misy fiovana misongadina aloha fa eo amin'ny 15 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 30 degré ho amin'ny morotsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 30 degré ho an'ny ilany andrefana. Tafakatra 30 na 30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Anosy sy atsimo andrefana ary ny atitany ny faritra Androy. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ny talata ary no amarana antsika sahady dia saika mbola azo orana hatrany any amin'ny faritra avaratra andrefana sy ny faritra avaratra ary ny ilany avaratra atsinanany Madagasikara. Ny faritra hafa kosa tombanana iamaina miandalana amin'ny akapobeny. Raha ny vinan'ny maripana indray dia eo amin'ny 15 hatramin'ny 30 degré zao ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 30 degré ho amin'ny morotsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 30 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Tafakatra eo amin'ny 30 degré foana maripana ambony indrindra any atsimo andrefana sy any amin'ny faritra Anosy. Dia izay indray ny vinany toetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro avy. Manome fotoana anao manaraka indray. Veloma tompoko.